Izay zany makasika an'iny fa raha ela kosa no tsy nandrenesana azy nivoaka tamin'ny fanginany ary nitondra ny fomba fijeriny makasika ny fiainam-pirenena Atoa Ratsirahonana Norbert Lala anisan'ny nitondran'ny fanehoan-keviny moa ny fanapahan-kevitra ny HCC farany teo. Ny tsy firindran'ny asa-panjakana misy ny fototry ny olana trano teto amin'ny firenena hoy Atoa Norbert Lala Ratsirahonana filohan'ny HCC teo aloha sady mpanolotsaina eo anivon'ny fiajijiana ny Repoblika. Manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia heverina Atoa Norbert Lala Ratsirahonana fa ny fandaminana eo amin'ny androm-panjakana roa tonta dia ny filoham-pirenena sy ny antenimieram-pirenena ny lalana ahafahana mahita fitoniana. Didim-pitsarana anankiray tsy maintsy misy faly ary misy tsy faly. Fa ny zava-dehibe amiko dia ny hoe inona ny vokatra mety ho azo, vokatra tsara mety ho azo amin'ny didiny izay ny tokony ho bajinina izay raha tiany ilamina firenena. Zava-dehibe tokony atongavana angambany dia nisy ny firindrana ho eo amin'ny fiaraha-miasa ny androm-panjakana. Mety cohabitation zany, mety collaboration zany, tsaratsara kokoa. Mety fanajana kokoa ny séparation des pouvoirs zany ohatra izy zany resiko zany tsy milaza hoe izay koa roa izy fa rehefa milamina ny fizoton-draram-pirenena rehetra amin'ny samy androm-panjakana izay angamba zava-dehibe tokony zavona azay ny angamba ny antony fahampantsona Madagasikara. Expression ampiasaiko fotsiny zany fa zany tsy milaza hoe teny izay koa roa izy mety coopération koa le izy satria na tiana nena sy tiana samy manana fahefana reo fahefana roa reo raha ohatra ka mifandony reo inona moa soazo ny firenena amin'izay noho izany tsy maintsy atao zany zay hoe ahoana ny ampifindrana ny fizotrin'ny reo fiasan'ireo androm-panjakana anankiroa reo. Raha nantaniana momba ny fanovana lalam-panorenana Atoa Norbert Lala Ratsirahonana dia laza ny tenany fa aloha loatra ny firosoana amin'izany.